Miarabantsika rehetra tonga soa indray amin'izao herinandro vaovao zao ry havana, ary indrindra tafiditra eto an-tranon'Andriamanitra amin'ity maraina ny alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana Jolay ity. Ho aminareo anie ny Tompo, hideran'Andriamanitra isika amin'ny Salamo faefatra amby zato, ny andininy faefatra amby roapolo, mankeo amin'ny andininy fahafito amby roapolo hatramin'ny faharaika amby telopolo. Salamo faefatra amby zato, andininy faefatra amby roapolo, ny andininy fahafito amby roapolo hatramin'ny faharaika amby telopolo. Aorin'izay ny hira faharaika amby roapolo, dia raha ho Andriamanitra ny andininy rehetra. Mitsangana ry havana omeo voninahitra ny Tompo ho Andriamanitsika. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo, endreny hamarony ny asanao Jehova ho, fa endrena nanaovanao azy rehetra, enika ny zavatra nataonao ny tany. Ireo rehetra ireo miandry anao, mba omenao ny haniny amin'ny fotoany, manome ianao dia manangony izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy, alainao indray ny ainy dia maty izy ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy, maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ho mandrakizay anie ny voninahitra Jehova, aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Amen. Hivavaka isika, velom-pisaorananao zahay Andriamanitra, satria mbola mamindra fo aminay ianao ary miazona ny fahavelomanay. Mideranao izahay, fa lehibe tokoa ny asanao. Misaotra indrindra no ity fotoana ity, azahoanay manatona anao, mitondra ny tsy fahatanterahanay eo anatrehanao, ka angatahanay ny famelana. Matoky izahay fa eto ianao, anatsotra ny tanam-pitiavanao amin'ny tsirairay, dia anonona aminay indray ny famelan-keloka. Ary misaotra anao koa, fa ny fanahinao masina dia efa miasa, ny asa, ary mbola hiasa mandraka ankehitriny. Amin'ity fotoana ity ary, dia ataovy manan-kery aminay ny fanahinao masina, hitarika anay, hanomezanay voninahitra anao amin'ny zavatra rehetra izay atao, ary hampianatra anay koa ny sitraponao. Dia hiara mandeha aminao izahay Tompo Andriamanitray, mandritra izao fanompona masina izao, ary amin'ity tontolo andro ity sy ny fiainanay manontolo. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Luka toko fahadimy andininy voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Luka toko fahadimy andininy voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny ten'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny farihan'i Genesareta Jesosy, ary nahita sambokely roa nijanona teo an-tsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambokely anankiray izay an'i Simona izy, dia nangataka taminy ny ataka kely amin'ny tany, dia nipetraka teo an-tsambokely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary efa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina, dia alatsao ny aratonareo ahazoana hazan-drano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, Tompoko, mandritra ny alina no efa nikerezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao, dia alatsako ihany ny arato. Ary efa nataony izany, dia nahazo ho hazan-drano be dia be izy, ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany, izay teo amin'ny sambokely hafa, mba ho avy hanampy azy, dia avy ireny ary nofenony ny sambokely roa, ka efa saiky ny lentika. Ary efa hitan'ny Simona Petera izany, dia niankohaka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjony izay rehetra teo aminy no ny haben'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona ny zanak'i Zebedio, izay niombon-draha raha tamin'i Simona, dia hoy Jesosy tamin'i Simona, aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao, dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambokely ny teo an-tanety izy, dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Amen.
ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny tompo aneriavana hiara-mandeha amintsika mandritra ity fotoanany afatr'Andriamanitra ity. Amin'izay voavaky teo dia ny andiny ny faraika ambin'ny folo no ifotorantsika. Vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary rehefa nampiantsona ny sambokely ny teo an-tanety izy, dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka any Jesoa. Ary rehefa nampiantsona ny sambokely ny teo an-tanety izy, dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka any Jesoa. Ny izy eto dia i Petera. Raha fitinina ny tantara ry havana sady hoenty manazava izao andiny tsoratra masina izao, dia ireto no dingana ato amin'ity tantara ity. Fomba n'Andriamanitra hatramin'izay raha ny Baiboly no vakiana, ny mamangy olona amperinasy. Mosesy teo ampiandrasan'ondry ny Jetro rafozany, Davida tany ampiandrasan'ondry, ry Petera teo ampanaratoana, ry Matio teo ampamoriketry, ry Paoly any ampanaovana ny asa fanenjehana ny kristianina. Novangin'ny tompo amperinasa ireny olona ireny. Ary eto amin'izao soratra masina izao dia nandray izany famangina izany anisan'ny voatanisa teo i Petera. Ny endriky ny famangina dia izao: feno olona nanaradian'i Jesoa tao Galilea Genesareta no androna azy eto, dia nidiran'i Jesoa ny sambony Petera, ifananasa ny arato ny avy nanarato ry Petera sy ny namany. Nidiran'i Jesoa ny sambony Petera: mieta-kely ery ianao, ndana enoy ny fampianarako. Zay ny voalohany. Ny faharoa, rehefa vita ny fampianarana, dia nitodiany manokana i Petera, nilazany hoe raisy ilay arato dia alatsao amin'ny lalina. Zay ilay andininy fahaefatra. Ary rehefa nanaiky ny tenin'i Jesoa i Petera, dia nanao ny fanaratoana, ary voalaza ny soratra masina fa nila hotritra ny arato, ny antsinamana i Petera, dia feno ny sambokely anankiroa. Tamin'izay dia nanitry teny Petera ny ankohaka teo amin'ny Jesoa, ary farany moa dia ny andiny ny faraika ambin'ny folo manao hoe: nampiantsona ny sambokely ny teo an-tanety izy, dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka ny Jesoa. Nataony aiza zany le trondro? Napetra ny teo ny trondro. Fa naninona izy? Niara nandeha tamin'i Jesoa izy, nanaraka any Jesoa izy, tonga mpianatry Jesoa izy. Rehefa mamaky ny bokin'ny Lioka isika, ity dia tsy filazana mazavana amin'ny antsona ny Petera ho tonga 12 lana ny apôstôly, fa ny fanarany any Jesoa fotsiny. Araka ny teny any amin'ny soratra masina hafa hoe: andeha anaraka fa ataoko mpanarantolona ianareo. Ao amin'ny toko fahaenina, vao niantso ny mpanaradia azy Jesoa, ary voalaza eo amin'ny andiny ny 17 fa nanavaka ny 12 lahy nataony hoe apôstôly, ary tafiditra ao ny anaran'ny Petera. Zany ry havana tokony ho fantatsika tsara eo anaty koa moa zany le zotra ny antsonany Petera ho apôstôly, raha ny filazantsara araka ny dioka. Nanaradia izy aloha, natao hoe mpianatra, fa isan'izay voafidy tamin'ireo 12 lahy tao anatin'ny mpianatra no tononina hoe apôstôly. Eto zany ny fiaonan'ny tompo Jesoa tamin'ny Petera dia nahatonga azy hanaraka any Jesoa ho mpianatra. Ireto no afatra ampitaina amintsika. Voalohany, raha miara-mandeha amin'ny tompo Andriamantsika isika, dia ampahafantarina izao soratra masina izao:
fa Jesosy dia miara-miasa amintsika. Jesosy miara-miasa amintsika. Ary ny faharoa, miara-miasa amintsika Jesosy, ny fiarahan Jesosy miasa amintsika dia miantso antsika hanapa-kevitra. Rehefa manapa-kevitra isika dia tsy mangatakandro ary tsy miherikerika intsony. Ireo ary havana ny afatra. Jesosy miara-miasa amintsika. Miditra eo amin'ny fiainan'i Petera andavanandro satria tena lahasa andavanandro fiainan'i Petera ny fanaratona. Miditra teo amin'ny fiainan'i Petera andavanandro i Jesosy. Izany koa ny ilazana hoe miditra eo amin'ny fiainana andavanandrontsika i Jesosy dia miara-miasa amintsika izy. Manana hevitra mikasika an'izay ataontsika andavanandro i Jesosy. Azonao an-tsaina ve zany hoe ianao ao amin'ny birao dia hoy Jesosy hoe mialahy ery aloha dia enoy ny fampianarako. Rehefa vita ny fampianarana dia mitodika aminao an'izay izy hoe ataovy amin'izay ny asa. Aza makeny amin'ny dabilio analana fanadinana aloha fa enoy ny fampianarako hoy Jesosy. Rehefa avy ny hain'ny fampianarana ianao, hidirako ny fiainanao, izany efa teo amin'ny dabilio anao, ataovy amin'izay ny fanadinana. Izany ty tantara ty ry havana. Izay ilay Jesosy miara-miasa amintsika. Maro ny efa manao ny toeram-piasany ho pilipitra, hitorinan'i Jesosy. Mametraka baiboly ianao amin'ny ankavanan'ny biraonao na ankavia na afovoany. Misy soratra masina eny amin'ny rindrina amin'ny biraonao. Indraindray dia ahitana karatra mofinaina manodidina anao eo. Efa pilipitra zany. Fa aza neka misy zany soratra zany nefa ianao mbola mpandray kolikoly, mbola tsy mandray olona mpitiavana ihany. Rasazy dia le rasazy mbola mikitakita be ihany. Ny olona efa sarotra mahazo mbola wawawa ihany ianao. Ry havana malala tena miara-miasa amintsika i Jesosy. Mahafinaritra tokoa no mahita antsika kristianina maneho ny fiara-miasan'i Jesosy amintsika amin'ny alalan'ireny zavatra madinidinika ireny nefa mitory zava-dehibe eo amin'ny manodidina antsika. Fa misy koa kristianina avelany aty am-piangonana aty Jesosy, avelany ny velambelan'ny biraony Jesosy, fa tsy ampidiriny ao an-tsambony, tsy avela mikasikasika momba ny asany. Miara-miasa amintsika Jesosy ry havana. Avelao izy hampiasa ny biraonao. Ary avelao izy hampianatra ny manodidina anao tahaka ny nampianarany ny vahoaka manodidina niaraka tamin'ny Petera. Eo amin'izay asanao izay, eo amin'izay ataonao andavanandro, na ny an-dakozia ianao, na ny atokantrano ianao, na ny amin'ny birao ianao, na eo ny ambony dabilio ianao, na eo ambony latabatra ianao, na ny anaty fiara ianao, na eny an-tsena ianao, na eny an-dalana mbola mitady asa. Avelao hiara-iasa aminao Andriamanitra ary teny amin'ny manodidina anao ny sitrapony. Hitodika aminao manokana ny amin'io ataonao andavanandro io izy, ary manana tolo-kevitra hitondra vokatra tsara ho an'ny fiainanao. Na ny an'io ihany aza andramo zany. Fa rehefa navelanao hiditra teo amin'ny birao anao, na teo amin'ny fiainanao andavanandro ny tompo, ka nahita vokatra ianao, dia tsy apetrapetraky ny vokatra teo amin'ny fiainanao, fa hitondranao amin'ny fanapahan-kevitra. Izany fiarahan Jesosy niasa taminao, niteraka vokatra mahagaga izany. Manapa-hevitra, aza mangatakandro, ho ny 9:12 ny anaran'ny tompo averina indray. Rehefa nampiantso ny sambo-keliny teo an-tanety izy, dia nahafony zavatra rehetra ka nanaraka any Jesosy. Eo ambony dia manao hoe ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ny ankehitriny dia milaza ny izaontsika, izao fotoana izao, aza mangatakandro. Aza mangatakandro. Dia misy olona mivoaka sy miditra ny fiangonana, fa mbola tsy tonga amin'ny fanapahan-kevitra. Tena natsiaro mihitsy izy hoe miara-miasa aminy i Jesosy, miara-dalana aminy i Jesosy, fa tsy mbola nanapa-kevitra izy. Hoe inona ary ny toyiny?
Ny an'ny Petera dia nisy toyiny lasa nanaraka any Jesoa izy, mpianatry Jesoa izy. Betsaka ry havana ny fampianarana efa renao rentsika ho antsika manaraka izao fotoana izao na amin'ny tambajotra na mivantana eto am-piangonana efa nahazo be noho ny hafa isika. Fa inona ny vokany teo amin'ny fiainanao, teo amin'ny asa aman-draranao? Raha namokatra teo amin'ny asa aman-draranao ny fiarahana miasa nasehon'i Jesoa, itoy hatraiza. Manana fanapahan-kevitra manahoana ianao amin'ny fanohizana izany fiarahana amin'ny Jesoa izany. Dia aza vela fotsiny hoe betsaka ny fampianarana efa nahavokatra sy naomby teo amin'ny asa, fa manontany ianao izao soratra masina izao no hoe hanapa-kevitra ve ianao? Aza mangatakandro. Ao anatin'izany fanapahan-kevitra izany ihany ry havana, ahitantsika eto amin'ity andiny soratra masina faraka 20 ity, fa Petera rehefa nametraka ny sambo-keliny dia misy fitenenana hoe nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka any Jesoa. Nandray fanapahan-kevitra ary tsy niherikerika, tsy niroro-saina. Ny voambolana hoe nahafoy dia misy dikany koa hoe nandao na namela. Io tamin'ny fandinihana soratra masina tamin'ny herinandro lasa dia ilay voambolana hoe mamela heloka ao anatin'io. Mamela, adino, tena tsy neverina intsony, tsy niverenana intsony. Raha mety koa ny miteny dia ohatra milaza hoe tofoka sy leo, miala tsy teherika intsony. Zay ny hevitra io, nahafoy, nandao, namela, tsy miverina intsony. Nanaraka any Jesoa. Eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, misy zavatra tsy maintsy hafoy na hialana dia ny tsy nahitam-bokatra. Petera raha nanarato teto dia tsy namokatra ny fanaratony, fa noho ny tenin'ny tompo dia nanaiky hiala tamin'izany izy, nametraka indray ny aratony. Tsy nijanona teo amin'ny tsy fahombiazana izy. Fa ny faharoa izay tsy maintsy hialana koa sy hafoy dia ny toerana nahombiazanao. Mba hahafahanao mandefa tsy hoe eto efa mety eto amin'ny birao aketo, eto efa mety mpivavaka tsotra, eto efa inona ny tsy azoko rehefa mivavaka isa-maraina, miala eto falifaly ako izany. Fa mila mahafoy an'izay dingana vitanao izay ianao ary mijery dingana vaovao indray eo amin'ny fanarahandi ny tompo. Ry havana malala, i Petera dia tsy niherikerika, navelany tany, ny aratony, napetra ny somatsara ny sambo-keliny. Misy olona tena tsy mahafoy ny teo alohana tsy nahitam-bokatra, eny mandetika azy amin'ny lalina azy ny zavatra ny zorany. Misy olona tamana eo amin'ny fahombiazany, tsy mieritreritra fahombiazana manaraka intsony, fa ny manara-dian'ny tompo ry havana, ny miara-mandeha amin'ny tompo dia vonina hanao dingana misimisy kokoa hatrany, ary tsy atahotra, hoy ny tompo manao hoe aza matahotra amin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ialao ny tsy mety dia ndao andeha, tsy mbola tonga isika mitoy ny lalana. Ny feny ary havana dia ny hoe ny vita dia vita, ny atao tsy lany. Mbola misy foana ny atao dia aza mijanona isika fa tao indray jery dingana vaovao amin'ny fanarahandi-ny tompo. Marina fa miara-miasa amintsika ny tompo ary miariary fa mampahavokatra ny fiara-miasan'i Jesoa amintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mila manapa-kevitra vaovao ianao, androso hatrany mba handroso koa ny fiainanao andavanandro. Mila manapa-kevitra vaovao ianao mba handroso hatrany, ka tsy ny fiainanao andavanandro ihany no ahitam-bokatra bebe kokoa, fa ny fiainanao ara-panahy indrindra indrindra. Aza mangatakandro ary aza merikerika hiara-iasa sy hiara-mandeha aminao Jesoa Kristy. Amen. Hivavaka isika
Tompo mangina teo anatrehan'ny afatra nampondrainao izahay ary satria anao no miteny dia mamaly zany afatra izany izahay manonona eny masina mba hidiranao eo amin'ny fiainanay andavanandro ny asa aman-drahanay ny sambonay ny aratonay ny fitadiavam-bolanay ny fianaranay koa dia ampio izahay Tompo mivavaka ho andreo mety misedra fahasahiranana amin'ny asany mivavaka ho andreo mpanala fanadinana baccalauréat mipetraha eo ambony W miaraka aminy ianao ahavokatra be ny ezaka nataony nandritra ny taom-pianarana mivavaka ho andreo mpikarakara izany fanadinana izany izahay isan'ambaratonga hatrany amin'ny ministera PIA ary eo amin'ny ivotoeram-panadinana tsirairay mangataka aminao izahay Andriamanitra ny amin'ny fahasalamana ireo tsy salama ny amin'ny arovanao ny fahasalamanay mbola afaka mamindra mbola afaka miriary mbola afaka miasa mba tsy ho tratry ny fanaintanana izahay ka hitsoka tsy hafa hiasako Jesosy Tompo ho tjarovanao amin'ny indrafonao ireo latsaka ao anatin'ny fakapanahy ka ho avotanao indray dia ho areninao ny fiainan'izy ireny mivavaka aminao ho an'ny firenenay izahay mivavaka ho anao ho an'ny fiangonanao indrindra izao fitandremana hisotro fitiavana hametrahanao anay izao mivavaka ho an'ny zanaky ny fiangonana eto an-tanindrazana sy hatrany ampita-dranomasina izahay mba hidiranao an-tsehatra ny fiainan'izy ireny ary ampahavokarinao be ho an'ny fanjakanao indrindra izy amin'ny fijoroana ho vavolombelonao naiza ary ankehitriny akambanay ny vavakay amin'ny nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay ny izay ny nasahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza nitondra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen amarana ny fotoana isika hitsangana anonona ny fanakem-pinoana laharana 3 mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fonom-bolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika aho tonga izy hitady sy hamonjy ny very izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy dia tsy miova ho marisaina io ary mandrakizay mino ny fanahy masina aho izy ny nanambara mifanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika ho tena iray ny fandresena izay mety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika Tompo ampitombo ny finoanay amen ho tanterahan'ny Tompo aminareo ny tsodrano-tononona amin'ny anarany Andriamanitra ho hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araky ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy mandihana amin'ny fifalian'ny Tompontsika amen ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen